Falamiraba-tsika tsy ry avy-indray satria zoma maraina izao indray misaotra an'Andriamanitra isika mbola mitona antsika hatrany ho eo aminy ary ihany koa ny mba handrakofana antsika ny amin'ny fahasoavana izay mahery sy tsara indrindra. Manderantsika ny hamofonenana io dia efa afaka isika. Tompoko Andriamanitra hoe misaotra anao izay efa menao zava-tsoa indray amin'izao maraina izao. Mamela ny eloka mamindrafo aminay, mangataka aminao indrindra iray mba hiasa ao anatinay ary aoka ianao ampahirana ny fomba manokana mba ahafahanay mitraka hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonenantsika androany dia manao hoe fifandraisana mamy amin'ny mpamonjintsika. Ilay amin'ny Jaona voalohany toko voalohany dito fahatelo manao hoe izay fahitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amiray izay amin'i Jesosy Kristy zanany. Amen. Tombotsoa anantsika ny manandrana ny amamin'ny fifandraisana amin'ilay mpamonjy voaombo sy nitsangana tamin'ny maty. Kanefa mba hatanteraka an'izany dia tsy maintsy hampireferintsika amin'Andriamanitra ilay izaho. Ny fananaram-po dia midika fa tsy mandahan-tena na mitondra ny hazo fijaliana isika eo am-panarahana an'i Kristy. Mihamanjavozavo ny fahitana ra-panahy rehefa mitady hanjaka ny izaho. Miala amin'i Kristy ny masontsika ka mijery ny tenantsika mahantra. Tsy azontsika atao ny misaraka amin'i Kristy. Tsy maintsy mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy isika. Mamirapiratra ao amin'ny fanahintsika ny fahazavana sarobidy sy masina. Rehefa miray amin'i Kristy isika, mandra-pahazava ny efitrefitra rehetra ao anatintsika ka manjary fahazavana eo amin'izao tontolo izao isika izay mitaratra ny voninahitry Kristy amin'ny hafa. Ny firaisana amin'Andriamanitra no hain'ny fanahy. Tsy haintsika zavaina izany na azontsika lazaina amin'ny teny kanto tsara lahatra fa tsy misy teny mahalaza marina ny amin'izany fanandramana izany. Ny firaisantsika isan'andro amin'Andriamanitra tokoa no mahatanteraka ny fifaliantsika. Izay manana io firaisana amin'i Kristy io dia aneo an'izany amin'ny fisainany sy ny teniny ary ny asany. Tena tsinotsinona ny fiekam-pinoana raha tsy hita eo amin'ny teny sy ny asa ary ny voatsara izany. Ny firaisan-tsaina, ny firaisam-po amintsika samy isika sy amin'i Kristy tena izany no voateraky ny sampana tsirairay an'ilay voaloboka velona. Ny hoe mahalala an'Andriamanitra dia midika ara-baiboly hoe ray fo sy saina amin'i Kristy, mahafantatra azy amin'ny alalan'ny fanandramany tena manokana ary mihazona fifandraisana ety aminy. Feno fanajana mahampanavitra azy. Tsy mety hisy io firaisan'io raha tsy amin'ny alalan'ny fankatoavana marina amin'ny fo. Raha manaraka ny eo am-piainan'i Kristy isika dia ny fanompony tsy misy fitiavan-tena ka mitoky amin'ny fahamendrehany tahaka ny zaza ary ny tanjona ny didiny dia ho azontsika ny fankasitrahan'Andriamanitra hitoetra ao am-pontsika Kristy ary ho feno ny anitry ny fahamarinany ny asa sy ny fiainantsika. Moa hoe fantatrao fa tena azahoanao hery ny fifandraisana amin'ilay manan-kery dia Kristy izany, ary moa ve tsy adininao fa ny mahatonga antsika ho verihery dia ny tsy fifandraisantsika amin'i Kristy. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany ary toy izay ahatsapa fa tsy mahazo hery izahay raha tsy miaraka aminao, raha tsy mifandray aminao izahay dia zava-poana izay rehetra ataonay. Anaran'i Jesosy. Amen. Piaro